Mahatoky amin'ny asany Mpino, izay indray ny lohahevitra mandritra n'ity volana Aogositra ity, ny tompon'ny fiadanana ho amintsika nomboka amin'ny fampivavahana isika ny rafaneva sambatra. Ivavaka isika tompo. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Nahatratra zao fotoana zao izay tsy no niherinana ny tanjakay. Taony ny zavatra amin'ny famahafaho tamin'ny fiainanay, ny aretina, ny olana, ny zavatra maha. Trapamonjena velonayna izay ankehitriny nahatratra ny andro volona amin'ny herinandro. Ko deraina sy ankalazaina ianao. Omem-boninahitra ianao amin'ny rehetra nomenao anay. Soa rehetra nomenao anay na ny tsaronay na ny tsy tsaronay. Misatranao izay na amin'ny fiarovanao anay. Ary ankehitriny voreto izay. Dia tsy maintsy misaotra anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao satria Andriamanitra tia anay ianao. Ko mianto aminao izay Tompo. Masino izao fanompoam-pavahana izao. Ka ny fanahy masina namasina anay rehetra, amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, ka hitanao Andriamanitra handray ny fitahinao sy fahasoavanao. Da io ny liturjia manontolo mba ahazoanay ny fiainana vaovao. Ianao Andriamanitra hitarika anay, satria Andriamanitra mitoetra amin'ny fanjakanao ianao, omem-boninahitra ianao amin'ny zavatra rehetra, ary le zanako koa. Ka ny fanahy masina dia mampianatra anay hanompo anao, hanome voninahitra anao. Ko misaotra Tompony amin'ny fitiavanao satria manatrika anay ankehitriny ianao. Ingatanay zany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy, lina mampianatra anay hivavaka manao hoe
metraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo ary manana fitsipika tokony arahantsika. Ampahana amin'izany ny Loka 2:20 manomboka amin'ny andininy 10. Hoe ny tompo, ary zay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina na arena tsy marina ianareo, iza natoky ianareo amin'ny tena arena? Ary raha tsy mahatokony amin'izay ananan'ny olona ianareo, iza nanome ianareo ny tena ho anareo? Tsy misy mahay manompo tompo roa, ny anankiray ho alany, ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany, ny anankiray ho mavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ny arena ianareo. Amen. Sambatra ny mahay tsy lalana zay manderaka lalàna Jehovah. Sambatra zay mitany teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, nde isika hifona nitry tena anaraka izao vavaka izao. Milaza ny amin'ny fahatokiana ny tenanao, amin'ny alalan'ny zanakao. Anisan'ny zavatra mihena ankehitriny ny fitokisana sy ny fahatokisana. Tsy mahatoky ny olona amin'ny zavatra kely indrindra aza, amin'ny vola kely, amin'ny asa kely, amin'izay rehetra tao, dia hita mangala tety, hita fa manao tsirambina, ary hita fa zara fa manao. Nefa te hanam-be izay, te tantana ny be, ny kely ary tsy haina mitantana. Tsy mahatoky amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny fitiavana, ny amin'ny harem-panahy, na amin'ny harena ranofo, na harem-pirenena sy ny zavatra tahaka an'izany. Mamindrafo aminay mamela ny ilokay. Tsy mahatoky amin'ny fitantanana izay matetika, ary variana amin'ny zavatra hafa. Mamindrafo aminay. Misalasala koa izay misabaka ary fihiny atsy maminy aroa, manompo tompo roa. Ary matetika tsy matapa-kevitra, fa mihenahena eo am-povoany, la ny andro amin'ny fisalasalana. Mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Ary tsy ianao ihany ny tomponay, fa zavatra maro samihafa koa no ataonay loha laharana amin'ny fiainanay. Ataonay milahatra aminao ka manompo sampy izay mizany. Mamindrafo aminay, mamela ny ilokay. Betsika koa tsy natateraka anay na tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny natao, mba heno ny vavaka mangina sandratray aminao. Taminao dia taminao no nanontanay tompo, ary zay ratsy efa masonao no efa nataonay. Ko mamindrafo aminay ry Andriamanitra mpaharanay, mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay, mamindrafo aminay ry fanahy masina mpanavao anay. Amen.
antsika Andriamanitra ary vonina mindrafo amintsika izy, nitsangana ireny teny soa mahafaly hamafa amin'ny fahotantsika izy. Hoe ny soratra masina. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo, no ny alehibe ny fitiavana izay nitiavana antsika, fa fonofony mbola maty ny fahadisoana ary tsika dia nahavelona antsika niaraka amin'ny Kristy izy, fa fahasoavana namonjena anareo. Tsy avy aminareo izany fa avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fanao isy rehere. Fa hoy ny Tompo, mahalala eo masoko ianao sady tiako be voninahitra. Noho izany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika, noho ny anaran'ny Kristy Tompo, samyamideran'ny Tompo isika. Nahitany amin'ny avo indrindra, o an'Andriamanitra. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka nomena antsika izany, sady ideran'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra iomanantsika raha teo amin'ny litorjian'ny tenin'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny pejy eo an'ny soratra masina isika, araka izay voalahatra amintsika dia ny Samoela voalohany. Samoela voalohany toko faharoa andininy fahadimy amby telopolo sy ny andininy fahaenina amby telopolo. Evako toy izao zany amin'ny anaran'ny Jesoa. Ary zaho hanangana mpisorona mahatoky ho ahy, izay hanao araka ny atompoko sy ataon-tsaiko. Ary zaho hampaharitra ny taranany, ka andeha eo anatrehan'ny voahoisitro mandrakizay izy. Ary ho avy izay sisa rehetra amin'ny taranakao ka iankoka eo anatrehany, hangataka vola kely sy mofo ray ka hanao hoe, masina ianao, mba tendreo ho isan'ny mpisorona aho, mba hahazoako sombo mofo o hanina.
Asany apôstôly toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Asany apôstôly toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Hatramin'ny 10 zavady. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny tamin'ny tokony miaramila atao hoe italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra, ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Ary izy nahita miariary ny fahitana rehefa tokony ho tamin'ny ora fahasivy atoandro, fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Cornelio. Ary noho ny banjana azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko. Ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiarovana eo anatrehan'Andriamanitra. Ko ankehitriny manira olona ka nijopa, ka ampanalao Simona anankiray izay atao hoe Petera, mitoetra ao amin'ny Simona mpandokoditra izy eo amoron-dranomasina ny tranony. Ary rehefa lasa ny anjely izay niteniny tamin'ny Cornelio dia niantso roa lahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isa nanaraka azy isan'andro. Ary rehefa nambarany taminy izany rehetra izany dia naniraka azy akanjopa izy. Ary noho ny ampitso, raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mby akaiky ny tanàna, dia niakatra tambonin'ny tapitrano i Petera mba hivavaka. Rehefa tokony ho tamin'ny ora 9 dia nona loatra izy ka te hihinana, fa raha mbola natao ny nahandro dia azo tsindrimandry izy ka Iaraka itsangana isika maka ny filazantsara. Filazantsaran'i Jesosy Kristy nosoratan'i Matteo toko 4:20, ny andininy 5:70 ka hatramin'ny 1:10. Matteo toko 4:20, ny andininy 5:70 ka hatramin'ny 1:10. Raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina, izay notendren'ny tompony hifehin'ny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Sambatra izany mpanompo izany. Ary raha avy ny tompony ka hita azy manao izany, lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreno ho mpanampaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anankapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitra ela ny tompoko, ka dia mikapoka ny mpanompo namany izy, ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany. Dia ho tapahiny roa izy ka omeny anjara any amin'ny mpiatsara velatsia, ary ihany no izy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola iara hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao lehibe, mbola omenao fotoana izay anio na hareny teninao. Ankehitriny dia ho toriana aminay izany teninao izany, fanainao masina ny eo amin'ny tsirairay avy, na ho amin'ny kely indrindra na ho amin'ny lehibe indrindra, mba hahafahany miaina izany hanaraka ny sitraponao amin'ny fiainana. Ny anaran'i Jesosy, amen.
Amin'ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matio 4:20. Ny Matio 4:20 hatramin'ny 5:20 dia atao hoe apokalipsian'ny Matio. Marina fa ny apokaliptika dia karazan-tsoratra fa tsy hoe boky akory. Ny soratra apokaliptika dia misy zavatra itovizana, milaza ady, milaza fanenjena, milaza herin'ny ratsy, milaza ady amin'ny devoly, milaza ny fitsarana, ny fiemorana, milaza ny farandro, milaza ny andro farana, ary misy fikisahana amin'ny fotoana sy amin'ny toerana. Dans les temps et de l'espace ozy nareo indraindray anan-danitra le resaka, indraindray etỳ ambonin'ny tany, indraindray ambanin'ny tany. Ny soratra apokaliptika rehetra dia misy zavatra itovitovizana, ka tsy ny boky apokalipsia ihany no misy an'izany, fa amin'ny bokin'ny Ezekela dia misy apokalipsian'ny Ezekela, amin'ny bokin'ny Daniela dia misy apokalipsian'ny Daniela, amin'ny bokin'ny Malaki dia misy apokalipsian'ny Malaki, satria karazan-tsoratra le izy fa tsy boky. Amin'ny testamenta vaovao misy apokalipsian'ny Luka, misy apokalipsian'ny Marka, Marka 7:20 ohatra, Luka 2:20. Ny apokalipsian'ny Paoly amin'ny Tesalonina voalohany 2:4. Ity zany apokalipsian'ny Matio 2:20 hatramin'ny 5:20 manontolo. Rehefa vakiny dia mitovitovy amin'ny zavatra resahana amin'ny apokaliptika rehetra zany. Eto zany resahana ny fahoriana, faharavan'i Jerusalema, ny faminaniana sandoka, Kristy sandoka, antikristy, ary ny loza voajanahary, ny masoandro, ny horohorontany, ny tsy mazava ny masoandro, ny kintana iraraka sy ny sisa. Dia rehefa avy Jesosy mamarina ny 4:20 io amin'ny fanoharana voalohany. Misy fanoharana maromaro manko sy mitohy amin'ny 2:20. Ny fanoharana momba ny mpanompo Mahatoky, izay le nivakina tamintsika teo amin'ny 5:20 hatramin'ny 1:20 amin'ny Matio 4:20. Vakitsika ary ny 5:20, 5:20 vakitsika. Ahoana ozy? Sambatra izany mpanompo izany raha mahita azy ka ahita azy manao izany. Inona moa le nataony? Zay le fiavian'ny tompo, zay le fiambenina, zay ny resahana eto. Zavatra roa ihany zany resahantsika amin'ny tenenin'ny Jesosy amin'ity mpanompo ity. Sambatra i mpanompo io izy, fa nino izy ny sambatra? Satria mahatoky amin'ny fitondram-tenany. Fitondram-tena aloha, le olona mihitsy aloha, mahatoky le olona. Ny tsanganan'le olona mihitsy, profil izy nareo no mahatoky. Zay no mahatonga azy miteny hoe iza moa ny mpanompo mahatoky, manan-tsaina. Ny teny hoe mahatoky dia efa amin'ny teny grika hoe, nandikana ny teny grika hoe pistis na pistos, ary ny teny hebreo hoe amanina, na zorany teny hoe amen. Azo antoka, marina, miorona, tsy miova, azo inona. Zay ny dikan'izay. Eo amin'ny fitondram-tenana aloha, satria manan-tsaina ty mpanompo ty, izy nitendrena ifehin'ny mpanompo'ny hanome hanina azy amin'ny fotoana. Sambatra zany mpanompo zany ozy izy. Ary zay ny zavatra voalohany indrindra dia ny fahendrena, ny mahalala ny tokony ataony. Olona tia mandinika hoe inona tsara ny misiona, ny zavatra nomena, inona ny toerako ety amin'ny tany, inona ny mahatonga anatin'ny ty tokantrano ty tokony hametra-pamontaniana ny olona hoe maninona ianao nataony malagasy sy nataony komoriana na australiana. Misy dikany daholo ny zavatra rehetra, ary zay rehetra hoe napetraka izy
ifeny mpanompony anome azy aminy satria le patron zany lasa izy ny eo ary zay le fahendrena voalohany hoe iainao zany miandro tsikilovina vao ho tsara toetra io le antsonareo hoe autodiscipline sambatra zany mpanompo zany hozy izy satria hainy iny mifehy ny tenany alohan'ny fehezina ny hafa ny tenany aloha ny fehezina ary tsy manao ratsy fanahy izy amin'ny 7 manao kajikajy hoe mbola hoelany deba sy ny sisa fa de inona ny nataony ozy izy vakitsika 7 sy ny 7 zay tsy manao ratsy fanahy ka mieritreritra mabe kajikajy hoe mbola hoela feno ara-tsim-panahy satria tsy eo rehefa lasa ny saka maninona moa tsy manao an'izay izy ozy izy satria mpanompo ratsy fanahy zany hoe mbola hoelahoela zany nga lehibe dia atao zay atao nikapoka namana izy ratsy toetra amin'ny namana ary ratsy fiainana tia filibana loza be tia namany ratsy ary ny klasy misy azy izy amin'ny 120 dia klasy ny mpiatsara velatsy ho kapohany mafy izy tapa amin'ny roa dia omena anjara amin'ny mpiatsara velatsy satria be dia be zany ny fitondram-tenantsika zany arakaraka amin'ny olona ary zay ny olona tian'ny olona amin'izao fotoana maharaka miretraretra miaraka amin'ny olona ratsy fanahy dia ratsy fanahy rehefa tsara fanahy dia tsara fanahy miaraka amin'ny mpangalatra dia mpangalatra sy ny sisa zay le hoe mpiatsara velatsy izy izy ary indrindra rehefa tsy eo zany le tompony dia manao ny ataony amin'ny toetra rehetra io dia amin'ny Samoela voalohany 2 io mampieritreritra Eli na Eli mpisorona na nanjanaka maromaro tena maditra izy mpisorona be lehibe ny fisoronana fa tena tsy voataiza le zanany mangalatra ny hena atao ny biby atao fanatitra angalarin'ny dralahy no fanatitra tsy hitana lehan'le fanatitra aleny dralahy misoratra ao zany amin'ny 2 io ny vehivavy zay mba mazoto mivavaka ko tiandry dralahy soratra ao zany ary misy olona manao an'izany amin'ny fiangonana ny olona andeha hivavaka mba votovotom-pinoana tonga dia tafindry dralahy izay no natonga Andriamanitra tezitra nanomana ny Samoely izy andiby amin'ny Eli re zanakao reo izy izy zay ndikany io amin'ny 5:30 izaho anangana mpisorona ho Mahatoky anao ny atam-poko sy anaty an-tsaiko ny tarana nataoko maharitra fa ny anao izy izy taranaka mitsipozipozy angataka ianao angataka servisy amin'izany mpisorona tsangako zany izy satria mahabiditra loatra ny zanakao angataka mofo mba omekely ary fiteny manko zao le mba omekely zay ny afarany zanakao izy izy mba omeo asa kely satria ahilika ianareo izy satria ratsy toetra manahirina ny taranaky ny marina nefa voany zavatra ohatran'izany ilana fitandremana zany zay ny sazo nomenan'ireo taranakely reo no naratsim-panamy amin'ny toetrany amin'ny zavatra masina manjary voaozina sy azon-doza le taranaka no ny toetra ratsy atao manoloana an'Andriamanitra ka hoy izy Kristy hoe sambatra zany mpanompo zany mahatoky amin'ny fitondram-tena le olona aloha fa ny zavatra faharoa dia ny asany ny olona sy ny asany mahatoky amin'ny asany izy direnantsika ny Matitoko 7:20 teo nasaina ifehin'ny mpanompony izy hanome azy amin'ny fotoanany misy fotoana enjehana misy lamina ary zay le fahaizana miasa zay le mpanompo hoe sambatra zay no mahatonga amin'ny mpianarina ty amin'ny fiangonana manao teti-bola manao tetikasa manao zay mba hisiany zavatra mirindra ao anatin'ny fiainana mila mirindra le asany zany ny lamina tsara manome anina amin'ny fotoanany mifehy
mahafantatra ve ianao olom-pehezina ary misy olona koa fehezinao amin'ny asanao. Hotendreko mpanapaka ny fananany rehetra izy amin'ny andininy fito amby efapolo satria tena nahavita amin'ny tantana. Marina amin'ny fotoana, tsy matahotra fisafoana na inspection satria olona miasa tsara, miasa mafy. Tsy miandry fehezina, tsy miandry andrasana amin'ny karavasy. Fa nandre marina koa ny olona adinina ary ny fisian'Andriamanitra noho ny patron. Rehefa tsy eo ny patron na amin'ny directeur na tsy sasa mandeha eo miditra amin'ny folo mirava amin'ny roa sasany satria tsy hitan'Andriamanitra angamba nozy ny eritreritra. Fa rehefa eo le talea miditra amin'ny valo mirava amin'ny dimy. Fa le teo zany tsy hitan'Andriamanitra. Ary zay le toetsaina zay ahoana ny asantsika. Tsy manao ratsy fanahy amin'ny hafa izy ke hoe mba miahy ny hafa. Mifanotra amin'izay le hoe mikapoka ny hafa ny nataony raharaha dia lany andro amin'ny zavatra hafa. Fa ho izy hoe hitokisana amin'ny fitantanana rehetra, hitokisana amin'ny arena rehetra. Izay le itsika rehetra mpitatana avokoa na kely na lehibe, manomboka amin'ny fotoananao ny zavatra anananao mitantana daholo ary ny kristianina dia mpitarika olona daholo na ny kely na ny lehibe satria jeren'ny olona ianao amin'ny maha-kristianina anao. Ahoana ny asanao? Le anankiray voalohany ahoana ny fitondran-tenanao? Ary zay mahatonga ny tompo nitezitra amin'ilay anankiray ty hoe tapa amin'ny roa izy dia alefana amin'ny fitomanina sy fikotroanify. Le fikotroanify zany matombo katrokatroka ny nify dia inavy ny zavatra mitranga moa na mangatsika be na mamay be vonintazo voniandro be azon'ny demonia sy ny sisa manambara fahoriana mafy indikany hoe fikotroanify. Fa notra amin'izany fitondrana zany ny amin'ny asan'apôstôly toko 10. Cornelio tsy jiosy izy, miaramila italiana, miaramila tena ny reriana teo amin'ny romanina ny miaramila italiana satria tena miaramila zanatamy amin'ny mivahiny amin'ny tanin'ny Israely izy. Fa misy fahamaritana azy ao vakitsika ny andininy voalohany asan'apôstôly toko 10 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio, kapiteny amin'ny antokony miaramila atao hoe italiana, ary mpivavaka tsara sady natahotra n'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka amin'Andriamanitra. Zay zany le hoe sady toetra no asa. Mivavaka tsara izy, tsara fifandraisana amin'ny Andriamanitra fa tsara fifandraisana amin'ny olona. Na dia vahiny ary izy na natateraka ny anjarany teo amin'ny fiarahamonina jiosy da nanao asa be dia be izy teo izy. Ary ny tompo milaza hoe ny fivavakao sy ny fiantranao tafakatra ho fampatsahivana. Vakitsika ny andininy fahefatra. Vakitsika ny andininy fahefatra. Ary noho ny banjina azy izy direktarika na hoe ahoana tompo, ary izy nanao tamin'ny ny fivavakao sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsarovana eo anatrehan'ny Andriamanitra. Na ny raha n'Andriamanitra anjely izy nilazan'izany hoe tafakatrano izy ny vavakao sy ny fiantranao. Ary matetika tsika zany le vavaka ny tena sandratra be dia be fa le asa tsisy. Zay le teneny hoe miakatrano. Izay ny dikany hoe ny asa ny manaraka azy, maty ny finoana raha tsy misy asa. Ka tafakatra tao amin'ny Andriamanitra izy na le vavaka, na le fiantrana, na le asa. Ary zay jeren'Andriamanitra atsika amin'ny zavatra rehetra. Dia manafatra atsika ny tompo mba tokony ho sambatra tahaka an'le anankiray ny resahany teo hoe sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompo ka hahita azy manao izany. Fa manahirana mitady olona mahatoky amin'izao amin'ny zavatra rehetra na amin'ny asa na amin'ny inona
tsy tokony kivy amin'izany isika amaha kristianantsika na ampianarina dia ataovy ny anjaranao ary aza mba zatra maka ny anjarany hafa ary aza mba zatra mamorona dossier ho an'ny hafa mibloke olona sabotage olona tsy fanao reny tsy amelan'Andriamanitra amin'izany ianao sy ny taranakao aza mba zatra ory avamanana fa rehefa misonotro hoe an'Andriamanitra ma misonotro anao ary aza mihazakazaka amin'ny zavatra tsy fantatro akory tsy ananao profo sy ny takan'izany tabidio ny didy fahafolo aza mety ho vavolombelona mandainga rehefa zavatra tsy azo antoka dia avelao rehefa zavatra tsy anjaranao dia avelao misy manao io ary mbola eo koa Andriamanitra patrony asika azy fa indraindray ny antsika tsy vitantsika na ny hafa tsabahantsika avelao Andriamanitra nasazy azy amin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao sy ny zavatra enjenao maro ny zavatra mifanaritaka amin'ny fiainanao mbola naninao andro anao fijery ratsy amin'ny manodidinao mpanolobodirindrina ianao ihany ny voany AVC avy eo atsarao ny fiainanao raha nampy ny hafa ianao tsara zany fa zalany andro mijery ny ratsy ataon'ny hafa fa ianao no arary ny hafarana fa mateza amin'ny teny toy hoe sambatra zany mpanompo zany ny anjaranao atao vototosa satria efa fotoana sarotra iainana zao fiainantsika sao mora maty kely tsika mora marary indrindra fa amin'ny fahantrana mamely sy ny takan'izany tsy lahavandro akory ny malagasy fahatotrareo zany fa aoka isika zany mba iainany ty lohahevitra ty hoe mahatoky amin'ny asany rehetra mahatoky ianao amin'ny fitondrantena mahatoky ianao amin'ny asanao ny tompo nanampy anao amin'ny zavatra rehetra ary ataony lohany ianao fa tsy rambony amin'ny zavatra rehetra rehefa miaraka aminy amin'ny tompony voninahitra ho aminao ny fitahina amen.
Aoka isika ivavaka ry havana. Ry Andriamanitra pahary anay eo, misaotra anao mandrakariva izahay noho ny amin'ny fahasoavanao, noho ny amin'ny fitiavanao, ary indrindra ny famondramponao izay atolotro anao anay mandrakariva. Tamin'ity androany ity Tompo, tsy vitany hoe namela eloko anay ianao, fa nampianatra anay ihany koa ny amin'ny lalana marina, ny amin'ny toetra marina, ny amin'ny tsara rehetra izay tianao iainanay. Nampianatra anay Tompo anao tamin'ny alalan'ny teninao, fa sambatra ny mpanompo izay mahatoky amin'ny fitondrantena, manana fahendrena sy manan-tsaina tsara, ary sambatra ihany koa ny mpanompo izay mahatoky amin'ny asany, marina amin'ny asany, marina amin'ny fotoana, ary tsy mila andrasana vao manao asa tsara, fa manao ny asany amin'ny fahatokiana. Misaotra anao Tompo fa zava-dehibe loatra aminay izany fampianarana izany, ka ny angatahinay aminao Tompo, tsy vitany ny herinay ny aina amin'izany afatra anao zany, fa mila ny fanahinao masina izay mpanolotsaina no irinay hitarika anay, ahafahanay ampiatra izany rehetra zany eo amin'ny fiainanay, mba ahafahanay mampandroso, sady mampandroso ny filazantsaranao, no sady mampandroso ny firenena ihany koa. Apetraka efena ampelantananao Jesosy Kristy, izany vavaka izany amin'ny anaranao mahavonjy. Amen. Ry havana malala, aoka hitsangana isika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekempinoana apostolika na ny fanekempinoana laharana voalohany, no iombonantsika manao hoe: min'Andriamanitra raitsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary minan Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotorony tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nangataka potopolahy, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidiny tany amin'ny fiainantsika, nitsangany tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho anan-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra raitsy tompo, avy any no iaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, ny fiangona masina manera zao tontolo zao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazoa toerana ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray toavantsika manolotra ny zanany, mba ho arabaintsika ny min'Andriamanitra ny farana. Zazakely vonjy asina Joely Arso, min'Andriamanitra antsika amin'ny ray aman-dreny Radera Arson vonjy asina sy Rasoanirina Sabina. Vala amin'ny valopolo amin'ny fitonjato andininy voalohany dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ho antsika mandray reto ray aman-dreny reto izay miderin'Andriamanitra, Andriamanitra tompon'ny fahavelomana, andray fampiherezana avy amintsika izy, fiarabana avy amintsika. Hoy ny soratra masina: ianao no nampivoaka avy tany ankibo, nankinina taminao traomboka, hatranankibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovana araka lalàn'i Mosesy, dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo. Ko atolotra ho an'i Jehova izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Amen. Hivavaka isika.
misaranao zay tompony fanolorany rehetra ray aman-dreny retiny zanany ino atrehanao mankasitraka anao indrindra zay no ny famoramponao tsy miova vavolombelony zaminy reto fianakaviana reto ity ankonana ity ka mifaliana amin'ny fiangonana ianao ny mpamorona ianao ny pahary ianao ny ray dia ianao ny nanomeny zaza hiara-monina aminay Jesosy Kristy eny ianao nampiditra azy amin'ny fianakaviana fiangonana ary ny firenena ko miteza ianao tompo hitany ray aman-dreny an'olokolana be ny zaza hampanjaka amin'ny tokantranon'izy ireny ny fitiavana ny finoana ny fanantenana atsapany zaza fa tokantrano misy Andriamanitra zany tokantrano zany toany fanahy mazoto izy ireo mba ho tena mpanompo mahatoky tokoa ary nolotra ny zaza amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zany tahino ny fiangonana tahino ny zaza rehetra nomeno anay mba ho vehivavy lehibe sy lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny arabana azy ireo amen. Ento izy zaza zao katario mba hitombo saina sy tena sady androso fity amin'Andriamanitra sy ny olona ary mananareo amin'ny sakrameta zay ho azy amin'ny fotoana mahamety izany amen. Dia miarahaba anareo izay ny men'Andriamanitra ny fara. Misy ny fanolorana ny sakramentany batisa vala me 720 andiny voalohany sy ny faharoa dia roso amin'izany isika. Inoy ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny tompo efa nomena ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany komandehany ianareo atao mpianatra firenena rehetra manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo ary ny zamomba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao ary oriko ny fanikeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa teo zanako ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy amen. Misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo valinareo araka-sitraky ny fonareo moa manolotra marina reto zaza reto Andriamanitra raintsika va ianareo eny tompoko ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra Mahatoky ahatonga anareo fianarana ao amin'ireo zaza ireo amin'ny andro mpiainanareo rehetra eny tompoko ekenareo va nanteterahan'ny fiangonana amin'ireo zaza ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy hitomboana amin'ny fahalalana zao fahazoavana lehibe izao hanekenany Jesosy tompo azo hery izy ireo ka andany asan'ny satana rehetra eny tompoko vonona hivavaka ho azy ireo sy mpianatra azy ireo hivavaka raha mpiditra azy ireo isan'ny mpianatra sikolalady va ianareo eny tompoko ekenareo va ny ampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy ho mpanefana sany tompo eny tompoko mandre nareo Andriamanitra okarynareo hitodika amin'ny fiangonana mafy izany fanekenareo izany ary tao tsy lesy lahatra tsara le lehilahy ndao ary tompo manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra araitsika izahay ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra Mahatoky mba hahatonga anay fianaran'ny zanakay amin'ny ampianany rehetra ekenay nahatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy
mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy ho tompo mba hahazoany hery andava ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ekizahinay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay hahatanterahana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra, ndesika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina. Vavaka isika Andriamanitra ray tsy toa tia de tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroanay izao ny didin'ny Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorimana ny sakramentan'ny batisa, koa mitalao aminao zahay ray io manatre anay aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahana ito ampanaovana izao batisa izao. Raha no mamelombelona zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana sy fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy any izao. Ireto zaza atao batisa reto ane ho vare mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ireo, ary ampireso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina zay mitarika azy isan'andro amin'ny vonina eto ao mandrakizay, ary fifaliana ao anay ihany kio ny fatanterahan'ny faniriany reto ray aman-dreny reto, satria miombona ianao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka ho isan'ny vahoaka ny fanjakana ho Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny hitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba hahazo any manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrianao. Omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataony ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatainay ane izany vavaka izany, ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tia zaza. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Raha sendrason Somaya Rakotonirina, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Simon Andriantsoa Anjara Barjona, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randrianevo Tainjanahary ery tianay, izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
Ho ny tompo, anaka aza matahotra, efa niantso anao ah, efa nanavotra anao ah, ay ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ny sapana tanora no nolotra hira naovantsika naraka fisorana. Zany koa miomana ny amin'ny fanolorana ny fanokanana zay ho mpandray fanasan'ny tompo isika. fa 7:500 anatin'izany koa ny omanan'ny ireo izay hiakatra ho atokana ho mpandray fanasan'ny tompo.
faliana ho antsika ravana mandray an'ireto olo-monjena reto ampiny tompo isan'ny fiangonana. Andray ny vatana mandrany Kristy amin'ny alalan'ny mofo sy ny divay. Iombona tabatra amin'ny tompo mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Ho avy olombelon'ny fanekena ho ataon'izy ireo itsika ary ny mpanefana ny samy tompo rehetra dia miezaka manavao ny andro nanokanana azy. Efa nampianarina ny filazantsara izy ireo, nampianarina ny fotomponoana kristianina, efa vita batisa natateraka ny fanekeny tamin'ny batisa, atolotra antsika ao masinina ankehitriny ka andeha isika hitsangana hangataka ny fanahy masina. Aogositra hivavaka. Ry renay mandrakizay eo, misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitrako mantsy tompo, ny nanome toky anay. Fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antson'ny fitiavana natonanao. Andriamanitra tsara sy matoky eo, nino ny fanambaranao izahay? Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahany fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izay na dia malemy azy, mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Ary ankehitriny Andriamanitra, rehefa nandre ny antsonao izy ireo, dia afaka hifidy ankahalalana ny lalana izorany. Dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany anao. Ry tompo rainay eo, mba enory ny vavaka izay asandatray miakatra ny aminao ho azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Venetsika ny teny fanorenana zao fanokarana izao. Hoy ny tompo, izaho ny mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andano ny tenany sy hitondrina azy fijaliany ka hanaraka. Fa na izy ny tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na izy navery ny ainy noho ny amiko dia azo izy aminy. Fa inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona ny meny olona ho takaly ny aina? Fa na izy nanao ny sitrapony raika izay nandanitra, izy ny raha lako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona anaiky aho eo anatrehan'ny olona, ekeko izy anatrehan'ny raiko izay anandanitra, fa nazovona andahy anatrehan'ny olona ho laviko izy eo anatrehan'ny raiko izay anandanitra. Amen. Mahalona ny tenin'ny tompo izany dia misy famitaniana apetraky ny fiangonana aminareo. Ianareo va mihin'Andriamanitra paratsika sady raintsika nandanitra izay tiantsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanoterera mibebaka ary manaiky azo tombotsy mpamonjy va ianareo? Militsy manaiky aho. Moa ianareo manaiky ho an'ny tenanareo ny fanekena tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo fanomezana dia ny fanahy masina, mba mizotra amin'ny lalana fiainana kristianina, ka ho tian'Andriamanitra ankatoy ny sitrapony, ahatsara io vavaka izay maka baiboly amonjy fanompom-pavana sy fanasan'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny Mpino. Manaiky ny otisy ankatoy aho. Voakarinareo todika amin'ny fiangonana anony ny anaranareo sady hanamafy ampahabe maso izany fanekenareo izany. Izao Nataniel vita iny. Izao Rakotondram-parany Sylviany Irina. Izao Rariny Irina Tainaso. Izao Hary Malala Voahanginy Irina. Izao Ratoviny Irina Iavintsou Diadema. Dia manaiky sy mino fa i Jesosy tombo sy mpamonjy ahy, ho velany elo ary azoko ny famonjena. Ekeko ny otisy hanompo azy amin'ny foko rehetra, dia nanapa-kevitra aho izay anehoany ny fanekeny famonjena sy ny fampihavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa soratra masina nanambaran'ny tompo amin'ny mpiangonana sy ny mpino tsiraray sy sitrapony, ho aezaka aho eo ambany fitarian'ny mpany masina, ny andinika azy
sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana, fiaraha-mandika soratra masina sy ny sisa mahisa Mpino ahy dia ataoko zavatra lehibe sady voalohany fitandrona voninahitran'Andriamanitra amin'ny fitondran-tena ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hahapoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Helin'Andriamanitra no iakinako hanatanterahako izany rehetra izany. Mandrehana ro Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Ratovinirina iavian'ny soa diadema. Ratovinirina iavian'ny soa diadema. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay, ka mandray anao isan'ny momba ny teran'i Kristy. Asaina ianao ndray anjary miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsanao ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorana amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina avy any ambony. Mahery sy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Raha ary malala voahanginirina. Raha ary malala voahanginirina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminaran'ny ray zanaka fanamasina dia manamasina anao izay, mandray tanina anao izay, mitsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorana amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahery sy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Raha ary nirina tahihana ry soa. Raha ary nirina tahihana ry soa. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, manamasina anao izay, mitsodrananao izay, mandray anao izay isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorana amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana. Mahery sy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Rakotondram-parany Silvianirina. Rakotondram-parany Silvianirina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminaran'ny ray sy ny zanaka ny fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana ilay tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorana amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fifaliana tena izy. Mahery sy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Natanael fitahina. Nataniel fitahina. Nataniel fitahina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, mandray anao izay isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao ndray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tojo efa niantsana tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorana amin'ny toetranao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny finoana. Mahery sy mahatanjaha fa amin'ny Tompo momba anao. Aogosika ivavaka. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay noho ny ora izay nomenao, izay nanatanteranay ifandraisana ireto mpanomponao ireto ho isan'ny mpandray ny fanasan'ny Tompo. Apetraka eo an-tananao raha eo ny amin'ny reto mpanomponao ireto izay vao avy nanamafy amin'ny mpabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ny ray Andriamanitra ray eo no ny antso azy ireo. Koa namaly izany antsonao izany izy. Tahio ny fanapahan-keviny, hitoetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy Tompo ny hery aretany amin'izany noho ny amin'ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka hanomana azy, anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina amin'ny fibebahana izy, ataovy matanjaka ny finoana, ataovy tsy azozongozonina ny fanantenany, ary ahery amin'ny fitiavana. Oka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hiombona amin'ny fahalalana izany.
ary sehoany amin'nkery mandrakariva eo anatrehany zao tontolo izao vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Ivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay efa nampanantenenao an'ny zanakao. Eno izay rirainy ny famindrampo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, mpamonjy anay no entinay manao zany vavaka izany. Amen. Ry mpanefana izany tompo vaovao, tany mafy ny ananareo mba tsy sakany satroboninahitra reo, mandehana amin'ny fifalianareo ho mpanompo tsara, mahatoky ary manantsaina. Amen. Ny raha voalahatra no raitsika no vatsika ny fisorana.
tonga amin'ny fotoanany rojombavaka isika angavina hitsangana reo zay tonga tsy taona volana Aogositra ho araben'ny fiangonana Soetina Mbavaka zay teraka volana Aogositra zany zay nahatsiaro fahasoavana manokana hiderana ny tompo hitsangana zay manana olana manokana hitolomana mbavaka hitsangana zay marary sy manana ny marary hitsangana ireo zay namony havany ampahirizina hitsangana misaotra anao zay tompony amin'ny fotoana anaovanay ny vavaka isam-bolana anehoana ampahabe maso ny rojombavaka satria manao izany zay isan'andro nefa andro ray isam-bolana iombonanay rehetra misaotra anao zay satria fotoana maminay zany
iantana manokana aminao. Reto havanay reto nomenao tombonandro amin'izao volana Aogositra izao. Nanisany andro izy nomenao foendry, nataona moatra ny tsitsina maro izy ka tsy latsaka andalana. Ny volondohany dia nisainao avokoa marika fa mahita ny tsipirian'ny fiainana ianao, manisy azy rehetra ao aminy ianao, mahita ny aretiny, ny fifaliany, ny alahelony ary ny zahiriny. Korana tratra izao volana Aogositra zao izy ireo dia miarahaba azy ireo izay fiangonana. Ka omenao ny fitiavanao ho lava andro iainana, menao ny fifaliana. Dia ianao Andriamanitra nametra anazy ireo, ataonao manoatra no mpandresy izy ireo satria ianao efa tia azy ireo. Ka hitatana azy indray na makivaky ny taona ho tratra ny volana manaraka indray mitsingeringirina satria efa tia azy ireo ianao. Ny atsara fahasoavana manokana reto havanay, fahasoavana ara-pinoana, ara-pananana, ara-piarahamonina, ara-materialy nomenao azy. Ary misy ny tsinam-poizina foa ny teninao hoe na dia matory fotsiny azy izy dia omenao azy zany. Nisy ny tadiavin'ny fatratra, nisy nahatsemboka azy no diventiny ranon'antsakaina. No Andriamanitra ny nanome ka isaoriny ianao. Ary nasehonao fa tsy fo ny tananao fa mahavonjy ary ny sofinao tsy mba lalindalovana fa mahare tsara. Dia nanome ianao ary tsy misy marombaka ny eo am-pelantananao. Koa dia amin'ny anaranao koa ny isaorana, amin'ny anaranao koa nanaterina fiderana. Ary misaotra azy ireo satria tsy menatra izy ireo mitsangana amin'ny fiangonana manambara fa tena nanao zavatra teo amin'ny fiainana ianao. Koa dia apetraka aminao izay nomenao azy mba hahasoa tenany ny hafa koa ary hamakivaky ny fiainana tsy amitahotra izy amin'izany fahasoavana zany, entiny mampandroso ny tenany sy ny hafa koa. Dia misaotra anao izay ny amin'izany. Eny ianao Andriamanitra koa nampianatra anay mifampivavaha mba ho sitrany ianareo, mifanake eloka dia ho sitrany ianareo. Raha misy marary aokizy vavaka, raha misy fahoriana aokizy vavaka, dia mivavaka izay ho an'izay tsy salama, na eto amin'ny fiangonana, na nantokatrano, na toeram-piasana, ary izay manaraka amin'ny tamajotra. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo, anome hery ny fanafody ampiasaina ho an'izay mitsabo tena amin'ny fanafody, ambatanjaka ny finoana, ary anala lavitra ny asany maizina tsy hanina anjara amin'izy ireo. Ka ianao no asitrana ny aretina rehetra hiaro ny ainy tsidina andavaka, ka amin'ny anaranao no hanonona ny fahasitranana azy ireo. Ka hitsambikina tahaka amin'ny diery izy no fahasitranana omenao azy. Eny ianao Andriamanitra hijery ireo havanay izay manana olana amin'ny tenany, amin'ny tokantramona, amin'ny fianarana, amin'ny asa, amin'ny taratasy, amin'ny fitsarana, amin'ny trosa, amin'ny mifonja, sy amin'izay maro samihafa mety mahasahirana azy ireo. Ianao Andriamanitra hijery azy ireo, ataonao tapaka ny fandrikaka manidina ny vorona. Iazakazika tsy ho reraka andeha izy tsy ho sasatra, menao elatra tahaka ny any voro mahery izy. Raha mamaky ny afo izy dia tsy ho may, mamaky ny rano izy tsy hanafotra azy ny rano. Ianao Andriamanitra hitondra azy amin'ny fitaina matretrika ary tarika azy amin'ny lala marina. Ka na dia mamaky lohasariko ny fahafatesana azy ireo dia tsy hatahotra ny loza fa ianao no aminy. Koa dia ianao no ama amin'ny olana miaraka amin'izy ireo. Nisy ny donam-pahoriana ka mboty mpitondra tenana moa hiavantiana, ameny ny bangy ianao. Hamakivaky ny fiainana tsy amitahotra izy ireo na dia eo ny fahatsarovana maro samihafa. No Andriamanitra nasitrana ny fery ary kiadiny ka mboty sy ny mpitondra tena ianao, ka mahatoky izay tompo fahitatana azy ireo ianao. Menao fifaliana tena izy ireo fanany fampiononana, fanany fiononana. Andriamanitra ny fampiononana rahateo ianao, Andriamanitra ny fanantenana ianao, ka feno fanantenana izy ireo miaraka aminao. Eny ianao Andriamanitra mahalala izay irinay, na nipetraka na mitsangana nan-tokotany, na izay manaraka izao fanompom-pavahana izao. Tsy mba diso fanomezana ianao, ka tsy manome vato solony mofo, tsy mena rano solony hazan-drano, tsy manome maingoka fa manome ny fanahy masina izay sarobidy indrindra amin'ny fanomezana, loharano ny fanomezana rehetra ny fanahy masina. Meo anay izany fanahy izany Tompo, ampy anay Jesoa. Ka ianao hijery azy ireo tsirairay avy, ampy mizara ny fitahinao, ny fahasoavanao. Mahita ny tsipirian'ny fiainana ianao, izay mahory azy, izay mahafaly azy, izay mampalahelo azy, ary izay mahatonga azy ho ravoravo aminao. Dia ianao mahalala manome moatra no izay ngatahanay satria ny fanahy masina mifona na amin'ny fitaraina tsy azo tononona ka mampita ny vavakay aminao. Misaotra Tompo
amin'ny valimbavaka izay mino anay sahady. Amen. Tratry ny tsingerin-taona nareo dia mirary soa indrindra mahazo toerana. Ny taona miditra iravana dia ankalazany jobily fahadimy taona ny sapatra ny tanora kristiana eto amintsika isika. Mba hahafahan'ny birao miasa avy hatrany dia efa natsangana zany izy ireo mba hiasa avy hatrany hiantso atsika hiditra komity. Ny birao aloha zany efa mitsangana dia irosa amin'ny fanokanana zany birao izany isika miangavy ny filohan'ny sampana tanora kristiana mba hiakatra hanonona azy ireo sy hanolotra azy ireo amintsika fiangonana. Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mangataka ny sampana tanora mba hitsangana azafady tompoko. Gatsahana hitsangana ny tanora rehetra za ty fahadimy taona dia amintsika rehetra tanora atao amin'ny fiangonana. Fifaliana ho anay ao amin'ny sampana tanora kristianina eto amin'ny chapelle militaire no milaza amintsika fiangonana fa mankalaza ny fahadimy taona ny orenany tokoa izany sampana izany manomboka amin'ity taona ity. 50 taona izay nanehon'Andriamanitra ny fitantanany sy ny fahasoavany. 50 taona ihany koa nahitana fahombiazana kanefa nandalovana ihany koa fotoan-tsarotra, nandalovana ihany koa vanim-potoana izay tena namaivay. Kanefa noho izany fitantanan'Andriamanitra izany dia indro mbola mijoro manoloana antsika izany sampana tanora kristianina izany. Koa ho fanomanana izany fankalazana ny fahadimy taona ny sampana tanora kristianina izany dia natsangana ny birao hitondra sy andrindra ireo asa rehetra mifandraika amin'izany. Koa ampanajana no anolorana antsika ny filohan'izany birao ny fankalazana izany any jeneraly Rabe Mananjara Hery izay hitarika izany birao izany. Asaina ampanajana ianao Andriamatoa jeneraly hiakatra ety anoloana. Izy ihany koa no hanolotra amintsika ireo birao mandrafitra izany fankalazana ny fahadimy taona ny sampana tanora kristianina izany. Ry mpitandrina hajaina, ry birao-mpiangonana, ry avany malala ao amin'ny tompo, n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Voalohany indrindra dia misaotra sy mankalaza an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany lehibe. Izy noho ny tantana sy ny aro ary nampijoro ny sampana tanora kristianina eto amin'ny chapelle militaire Pahibe nandritra izay 50 taona izay. Raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy tonga amin'izao fotoana manatantara izao isika. Koa amin'ny fo feno fankasitrahana no anolorantsika azy ny dera, ny laza ary ny voninahitra rehetra. Andro lehibe ho antsika izao andro ao, ka raisiko ampahantretena sy ampakasitrahana ny andraikitra nankinina tamiko. Ary matoky aho fa Andriamanitra no hitarika atsika amin'ny dingana rehetra. Araiky nefa nomanina dia ho tanterahana amin'ny fomba ofisialy manomboka amin'ny volana novambra
4 ka hatramin'ny volana novambra 7 ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny STK eto amin'ny chapelle militaire Ampaibe. Ho fotoana iray fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izy io. Fotoana iray ahatsiarovana ny lalana efa nidiavina, ary koa fotoana iray anavaozana ny fanoloran-tenantsika amin'ireo asa fanompoana isan-karazany. Ny teny filamatra novidian'ny birao fankalazana dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny zavatra rehetra asehoy ny tenanao ho fianarana amin'ny asa tsara, fa aoka ny zavatra rehetra atao amin'ny fahamendrehana sy filaminana. Nalaina tao amin'ny Titosy 2:7a sy Korintianina 1:14-10. Io teny no hitarika ny fisainantsika, ny fitondrantsika ary ny asa rehetra ho ataontsika mandritry ny fankalazana. Mampatsiahy antsika fa ny asa ataontsika dia tokony ohatra tsara, ary tokony ho tanterahana amin'ny pahamendrehana sy amin'ny mpilaminana. Ny vina novidian'ny birao kosa dia mivaky toy izao: sampana tanora kristianina miorina eo anivon'ny fiangonana miaramila ho reharehan'i Kristy sy ny fiangonana. Midika zany fa tiantsika ny STK ioripaka hatrany eo anivon'ny fiangonana miaramila, ka ny fiainany, ny firaisany ary ny asa fanompony dia samy ho reharehan'i Kristy sy ny fiangonana. Tsy hijanona amin'ny fahatsiarovana ny lasa ary isika, fa hijery ny ho avy koa, hanamafy ny finoana, ampivelatra ny talenta, hanatsara ny asa fanompona, ary hanorina fihavanana sy fiaraha-miasa maharitra. Ry havana malala amin'ny tompo, ity birao atolotra eo anatrehonareo anio ity no andrindra sy hanomana ny asa. Tsy ho ela nefa dia hatsangana ny komity fankalazana mialohan'ny anombohana ofisialy amin'ny volana novambra 2022. Io komity io no amivondrona ireo rehetra vonona handray andraikitra amin'ny lafiny samihafa amin'ny fanomanana sy fanatanterahana ny fankalazana. Koa manasantsika rehetra izahay mba handray anjara, samy manana fanomezam-pahasoavana, fahaizana ary traikefa azo entina manompo ny tsirairay. Tsy asan'olona vitsy ity, fa asa iombonana ho fanompona sy ho famomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Aoka izay matsiapa antso sy vonona nompo, anatona sy hiditra ao amin'ny komity fankalazana rehefa misokatra tsy ho ela ny fisoratana anarana sy ny fizarana andraikitra. Ambara amin'ny fiangonana tsy ho ela ny fotoana sy ny fomba fisoratana anarana. Amin'izao fotoana izao dia maneho fisaorana feno ho an'ny mpitandrina sy ny birao mpiangonana izahay noho ny fankatoavana ny fananganana ny birao ny fankalazana, noho ny fahatokisana napetraka taminay ary noho ny fitariana ara-panahy omena an'ity asa ity. Sarobidy aminay izany fanohanana izany. Mampanantena izahay fa hiasa amin'ny mpanetretena, amin'ny pahitsiana, amin'ny pahamarinana ary ampilaminana eo ambany fitarihan'ny fiangonana sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mangataka aminareo fiangonana ihany koa zahay mba hanome anay ny tsodrano ary hitondra mandrakariva ny birao sy ny fankalazana manontolo ambavaka mandritry ny asa miandry antsika. Ankehitriny ary dia ampahafantariko tsirairay ireo mpikambana ao amin'ny birao fankalazana. Miangavy ireo mpikambana mba hiakatra ety anoloana rehefa voatonona ny anarana. Ny tenako moa no jeneraly Rabemananjara Heriniaina, filoha. Miantso ny médecin colonel Tafita Soa Randrianjakamanana, filohahevitra miaramila. Andriamatoa Ranto Tiaray Andriana Vonson, filohahevitra civil. Andriamatoa Fidy Ratsaratoetra Pitambola. Andriamatoa Ery Andriamatony Mpanolo-tsaina.
Ramatoa Ando Razafindrainy be mpanolotsaina. Ramatoa Rindra Rajererson mpanolotsaina, izy moa dia nampitondra fialatsiny noho ny tsy fahafahany manatrika an'izao fotoana zao. Andriamatoa Rinandria Mandimsoa tatsoratra. Ary Ramatoa Njara Zinaha Rasona Razafy Manatsoa tatsoratra ny vola. Ry havana malala amin'ny tompo, reto ny olona nantsona andray andraikitra amin'ny biraon'ny fankalazana. Tsy mitady voninahitra ho an'ny tenanay izahay, fa manolo tena hanompo an'Andriamanitra sy fiangonana, ary ikatsaka ny fagnombiazan'ny fankalazana ny 15 taona ny STK. Farany dia miangavy ampanajana ny mpitandrina izahay mba hitondra bavaka ity birao vao natsangana ity sy ny fankalazana manontolo. Mba hotarin'Andriamanitra ny fanomanana rehetra, omeny fahendrena sy firaisatsaina sy ny fikarakarana, ary ho tanteraka araka ny sitrapony ny asa rehetra ho atao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, misaotra tompoko. Itodika aty amin'ny alitara ianareo. Ho ny soratra masina. Efa nanindry mpiambina amin'ny mandanao ary Jerusalemo, koa mandrakarivana andro n'alina dia tsy mahazo manginy reny. Eny anareo izay mipampahatsiaro an'i Jehovah aza mitsahatra, azo mamela azy hitsahatra mandra-panao ny Jerusalemo mafiorina sy hoderaina amin'ny tany. Ianao kosa dia mizaha mitady fahamarinana, toe-panaraka n'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadia ny ady tsara ny finoana, azono ny fiainana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Fomba nohatrana am-piandohanana manindry olona hitondra sy hitarika eo amin'ny fiangonana. Reto ny biraon'ny fankalazana tarihin'ny filohany. Ianao Andriamanitra nametrahana azy ireo, hanolotsaina nolom-pahendrena ianao. Efa be amin'ny asanao, ary hitarika anay amin'ny fahatsarana rehetra ampiroborobo ny sampana. Koa amin'ny anaranao nametrahana azy ireo amin'ny andraikitra tsirairay avy izay efa nitenenina teo. Koa dia tanteraho amin'izy ireo ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana eny amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny Amen. Dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina dia andray tamina anareo izahay ka manolotra anareo amin'izany andraikitra efa voatonona teo izany. Dia mangataka ny mpitandrina mivady ireo filoam-boninahitra sy ny zolo-tena isan-tsapana ny biraon'ny fiangonana andray tanana azy ireo. Afaka mipetraka ireo sampana tanora. Raha miteny hoe sampantanora tsika dia manana tantara ngenja be isika amin'ny zavatra rehetra. Ho an'izay tsy mahafantatra dia tamin'ny lakamisy teo ny fankalazana fa 50 taona ny nahafatesan'ny colonel 𝗟𝗔𝗛𝗛𝗏 zay premier ministre, zay fantatsika tsara fa nitarika ny tanora teto mitendry zava-maneno. Tanareo fa zavatra rehetra tsy kisendrasendra fa ataon'Andriamanitra mifanandrifa tary amin'ny primature nankalazana an'izany tamin'ny fianakaviana sy ny soetenantsika ary mpitandrina teto amintsika nanatanteraka izany. Zany zao sy antonany hoe anatin'ny fankalazana daholo zany efa alefan'Andriamanitra antsika ny signaly hoe alefaso ny fankalazana.
manentana antsika zany amin'ny efa voalazany teo hiditra komity anateraka ny hetsika rehetra ao anatin'izany 20 taona zany betsaka ny voakasika zany teto amintsika dia mahatokytsika fa omena voninahitra hatrany Andriamanitra roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. dia ho aminareo rehetra niriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tozandray ndrarahan'ny fiangonantsika avy amin'ny sampana VFL manatanteraka tafika masina any amin'ny 𝗟𝗔𝗛𝗛𝗏𝗔𝗐 ny sampana nanomboka ny zoma 2 Jolay lasa teo ka hatramin'ny anio alahady 2 Aogositra anio ariva no fiverenan'izy ireo. Manentana ihany koa ny sampana amin'ny fandehanana amin'ny tafika masin'ny fiangonana izay iarahana amin'ny AFF ny 9 hatramin'ny 7 Aogositra izao ho tanterahana any Ambatomitsangana Akazobe. Avy amin'ny komitin'ny liturjia ampatsahivina isika komitin'ny liturjia ny amin'ny fivoriana izay fanaontsika isam-bolana koa entanina amin'izany ny voamera ara-panahy isa-tsampana ary manantena ny fahatongavantsika rehetra. Avy amin'ny komity teknika mivory aorian'ny fampivavahana ny maraina ny mpitendry sy mpikirakira atao izany eny amin'ny rihana ambony. Avy amin'ny sampana sekoly alahady tsy miverina ny ratsanatan-ketsa anio ariva. Ilazana ny ratsanatan-ketsa fa misy ny fitoriana ivelany amin'ny herin'ny anio 7 Aogositra amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro atao eny amin'ny FLM Ambatovinaky. Ny ora fahatongavana eto am-piangonana dia amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro samy mitondra rano. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara ho tanterahina any Akazobe Ambatomitsangana ny tafika masin'ny fiangonana ny 9 hatramin'ny 7 Aogositra ho avy izao. Fandraisana anjara amin'izany 35,000 ariary isan'olona. Mbola afaka misoratra anarana hatramin'ny talata ho avy izao any am-pikambana ao amin'ny AFF. Avy amin'ny sampana Dorcas ho tanterahina any Fianaratsoa ny fiaonamben'ny Dorcas Foibe. Andray anjara amin'izany ny Dorcas eto amintsika. Atao izany ny 9 hatramin'ny 10 Aogositra ho avy izao. Ny 10 hatramin'ny 13 Aogositra kosa dia anohy ny tafika masina any farafangana izy ireo koa mangataka vavaka amintsika. Mijanona aorian'ny fampivavahana ny maraina ny sampana Dorcas ho fandaminana. Rakim-pisaorana fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko ihany. Misaotra anao Tompo Andriamanitra fa nataonao tanteraka ny fanindriako ary niporofonao tokoa fa rain'ny kamboty ianao fa izao dia afaka BEPC ny ampy seconde. Misaotra ny Tompo. Indro aho manoatra rakim-pisaorana ho mariky ny fifaliako sy ny fankasitrahako. Fa ny famindram-pon'i Jehova dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy ary ny fahamarinany miantra amin'ny taranaka. Salamo 7:7 Tompo, misaotra ny amin'ny fahasoavana rotsakao amin'ny zafinay. Indro manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekoly alahady dia raina mandrakizay ny anaran'Andriamanitra. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny mpitandrina mpanampy, ho an'ny STK, sampana sekoly alahady, ny AFF, ny SAFIF ary ny Dorcas. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana noho ny mbola nanomezan'Andriamanitra fahasoavana ho anay menakavy kely. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nahafahany zanakay nandray ny sakramenta batisa androany, izay andro nafeno herintaona azy ihany koa. Inganie hitombo ao anatin'ny finoana sy ny fahasoavan'Andriamanitra izy ka voatay sy ho tahirizin'ny Tompo mandritry ny androm-piainana. Avelao ny zaza anantonay ary aza tiavinareo no sakana fa ny anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Filazantsara Jesosy Kristy araka marika 10/4/2012 rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Indro efa vitako tompo-kavatsy eo am-pelatanako ianao ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva. Isaia 4
fa 7 ny anjininy fa 9. Nisaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany tamin'ny fandraisanay ho isan'ny mpahay latabatra amin'ny tompo. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina 𝗟𝗔𝗛𝗛𝗏 ny sympathie, ny fikambanana catéchomène ary ny estike. Alleluia, ideran'i Jehova amin'ny foko rehetra ao, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Manao izao rakim-pisaorana izao ahatsiarovana ny fahagagana izay nataony. Rakim-pisaorana noho ny nahazahoana zazakely. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny soa lehibe nomeny anay sy ny fombany anay hatrany. Atolotra ho amin'ny mpitandrina sy ny sampana sekoly alahady. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana avy amin'ny taranaka ny Prime Ministre 𝗟𝗥𝗛𝗏𝗏 noho ny fahantontosany ny fankalazana ny 15 taona na hafatesany. Fisaorana ny zanany raha ny renjasoa tokony aina sy verurian-tsoa mianadahavy, ny zafy ny zanany ray tapo aminy ray tapo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana feno fankasitrahana anareo rehetra tonga ny dododo nampahery sy nanotrona ary indrindra ny trotro ambavaka azy ireo tamin'ny namoizan'ny ava-malalany raha manana Andrianarsoa Lucien Arsène. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo ary alantsiny indrindra ho an'ireo izay tratra antso noho ny afendon-drano be loatra. Ny famangin'ny fiangonana dia ho tanterahana amin'ny herin'ny anio aorian'ny fotoam-bavaka. Dia toy izay indray raha ny fiangonantsika ary avana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo asaina ianareo izay vahiny hombon-databatra amin'reto mpandray fanasan'ny tompo vaovao ireto. Fifaliana ho antsika ny navitan'ny fanamasinana fanambadiana reto avantsika andray mentsoa mialina valina sy irina tantely andiny aina fahindrina. Aza nao zareo mbanivohatra. Ireto avantsika reto amasinana fanambadiana amin'ny heriny rakotarsoa andrembololona sy anjara finidy kalniena jani kamielia. Volana ambanivohatra koa ngamba. Iroso amin'ny rakitra isika ny dekona andamina antsika amin'izany eo ny antokopira eo ny sampana.
Hira enina fahenina sy telonjato.
zao fotoana tapany voalohany zao itsika eo raha itsika nira mialosy aoriany tsodrano. Tanteraka aminareo zao tsodrano zao. Ary Andriamanitra fanantenana amena anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo. Ho tombonareo amin'ny fanantenana amin'ny herin'ny fanahy masina. Ho tahinareo mandeha, ho tahinareo miditra, ho tahinareo mivoaka, ho tahinareo antsaha, ho tahinareo an-tanàna. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisany amin'ny fanahy masina hitantana anareo, n'aiza n'aiza alehanareo. Amen.